zavatra coronavirus ty moa voalohany zavatra épidémie à l'échelle mondiale miarasa tontolo zao. Les 5 continents sont touchés. Izy ty infection à virus et respiratoire, infection respiratoire. Des tsisy fanafodiny izy ty traitement symptomatique mafananao kaokanao zay tena amidiaby eo ohatrany gripiane izy fa izy io arakaraky taona ohatra hoe à partir misy étude natao any amin'ny à partir de 70 ans de miakatra ny gravité ny zavatra mitariky am'fahafatesana fa ny taona ty mbola ambanimbany aty kely ny tao fahafatesana antivirus ty araky teny teo hoe malaky ny propagation antivirus ty izany hoe raha izy zany mandeha virus anakary ao de afaka amay zanany efatra ndray mandeha donc malaky le izy nefa raha jerena amin'ny tao amin'ny fahafatesana ohatra hoe resitsika ny SARS zany resitsika Ebola ambony lavitra le izy fa nohony izy mamindra malaky zay tena mahatonga ny zavatra lasa pandémie am'izao fotoana zao zany hoe miarasa tontolo zao selon ny déclaration ny OMS. Amanoloan'izay aretina ohatran'izay dia tsy maintsy manday andraikitra ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministère ara-pahasalamana. Zao moa izy tam'voalohany de miaraka amin'ny ministère fitaterana sy ny fizahantany, miaraka amin'ny ministère finance sy ny ministère rambahiny satria misy incidence, misy fifandraisa daholo zany. De manomboka am'izao raha fa nihitatra ihany le izy lasa tena affaire gouvernementale zany ny zavatra ty am'izao tontolo zao. Ka inona ny tokony atao? Efa nisy zavatra natao renforcena regny zavatra any amin'ny frontière zavatra tsika amin'ny sisiny toetsanika ny entomanana moa tam'voalohany da problème be satria PDB sera-pamanidina na port koa zany tsy manana le fitaovana firy tena narahina daholo any amin'ny DRS any amin'ny faritra mba asina le zavatra regny. Ka fahatongavan' izao zay nahatonga namboatra le plan de contingence satria teny tao teny hoe surveiller intervenir. Donc dikan'le surveillance zany na prévention agny no midirany OMS amin'ity fanampiny ty. Zay nahatonga ny surtout la prévention agny midirany amin'ny fahatsiny lehibe kokoa tsy amin'ny traitement loatra fa azontsika atao raha ohatra misy kafa misy tratra moa de anytsika ny fampiasany io. Ka ty vola ty araky teny teo volan'ny Banque mondiale izy misy 12 milliards de dollars pour les pays andalam-pandrosoana fa misy anjarany kosa ny Madagasikara ifinancer an'ity plan de contingence ty vola discutentsika eo ny événement. Ka ny vola avy amin'io zany de enviré amin'ny compte ny OMS, Organisation mondiale de la santé, zay nisy contrat nataonay miaraka io signaka teo. Ary izy contrat io isoratsika jiaby ny représentant de l'OMS à Brazzaville, Dr Vaidi, izay nanome lalana antsika ahazoana ny dose satria raha nora 3 millions de dollars tsy maintsy misy avaliny ny OMS afro Brazzaville isora manokany momban'izay de niroso ihany tsika atao amin'ny fanatanterahananisme de izy madame afaka manome précision amin'ny mandeha amin'ny tranche le premier tranche mandeha amin'ny zavatra fa efa io aloha ny misy ankoatran'io azo atao koa manetsika le volatsika ao amin'ny ligne budgétaire atsika ao ministère des finances ifampiresaka tamin'io koa zay ministère des finances mbola misy zavatra hoe manana ho azo ataontsika koa regny azo etsena mba anampina ohatra sanatrizany tomboeto misy tsika moa mbola niveau cas zéro araky tentsika zao zay mbola tsisy cas eto fa nefa mila mailo tsika mila mitandrina tsika mba tsy rahatongava io zavatra eto sanatrizany raha tonga eo tsika mba ahavona ny vola tsika atahonareo volareo avelondre mandeha renforcer les systèmes de surveillance et de contrôle au niveau de frontière tsika ampianana ampanava formation ireo
c'est une communication, surtout communication est plus importante. C'est-à-dire une communication pour ni si nous allons enfin battu si t'as un niveau tu bah oui il rassurer un niveau tu es un artisan manaf va à sa prénam en photo en informatique bati t'as un sinon les rats ça traumatisé si c'est manuel ben c'est ça l'artisan bah oui la mandrai en direct c'est que en céréales c'est à peine demander va pas anjara gouvernement tazo gérer disability nyaka ministère la salamana mo yo ko ministère de c'est ngamba les sorties pia na entretien na politique en disabilité arzai quand tu prends rivona en disabilité surtout Efa nimetana isika ho lavitry ny coronavirus Madagascar.